faly miarahabantsika manaraka izao fandaharana manokana izao indray a izahay amin'ity fotoana ity. Andro fahaefatra isika izay mitondra ny lohateny hoe mifameno ny mpivady, izay seminera ny momba ny fiainam-pianakaviana. Mandritra izao herinandro izao moa dia averintsika mandrakariva ny lohateny hoe mankalaza ny famoronana, ny fanambadiana, ny ankohonana sy ny sabata. Amin'ity anio ity dia hijery lohateny manokana isika hoe mifameno ny mpivady. Miarabanao pasteur. Miarabanao. Eny ary mialohan'ny andiniantsika izay dia andelo isika apetraka amin'Andriamanitra izany fotoana izany hoentina mibavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra mankasitraka anao hatrany izahay tonga amin'izao andro fahaefatra izao andinianay izany seminera manokana izany, izay mitondra ny lohateny hoe mifameno ny mpivady. Ampio izahay amin'ity fotoana manokana ity ary mangataka ny fanainao masina mba hitaridalana anay, hitaridalana izao fotoana izao ka handraisanay tombontsoa lehibe indray ane ity fotoana iarahanay ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay ny vavaka. Amen. Andro fahaefatra isika manamafy ny fiarabana mirary soa indrindra tompoko. Andro fahaefatra isika ny lohateny andro fahaefatra mifameno ny mpivady. Mifameno ny mpivady. Araka izany lohateny izany dia ny fifamenoana eo amin'ny mpivady lahy sy vavy no tiana hambara. Izany koa moa no voalaza ny soratra masina. Andeha isika hijery avy hatrany izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko 2 ny andininy 12. Genesisy toko 2 ny andininy 12. Manasan'ny madame pasteur mba hamaky izay voasoratra ao. Genesisy toko 2 andininy 12. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Anaovana vady sahaza ho azy izy. Izay filazana izay zany dia milaza fa misy fahasamihafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary Andriamanitra dia niteny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovana vady sahaza ho azy, dia vehivavy zany. Hatrany am-boalohany zany, hatrany amin'ny famoronana dia misy fahasamihafana ny lahy sy ny vavy. Ary zay fahasamihafana zay dia natambatr'Andriamanitra ary rehefa mitambatra izy ireo dia mifameno. Natao hifameno zany ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary zay zany tsy mahatsara n'le hoe lahy manambady lahy na vavy manambady vavy. Ohatran'ny hoe plus tsy mety, fa tokony hoe plus moins zany hoe tokony hifameno zany ny olombelona. Ary ao anatin'ilay tokantrano dia tena zava-dehibe izany fifamenoana izany. Mety ho samihafa ny mpivady na dia amin'ny hoe ankoatran'le hoe mahalahy sy ny mahavehivavy azy dia misy fahasamihafana zany. Mety ny taona, mety ny mari-pahaizana, ny fahasalamana, ny fomba amam-panao, ny sarangam-pianakaviana ny haviana, ny fomba fanao, ny kolotsaina na nabeazana dia mety ho samihafa ary mety tsy hitovy eo amin'ny mpivady zany. Sa mety hitovy daoly? Mety tsy mitovy, misy tsy fitoviana. Mety kisendrasendra, mety hisy fitovizana, fa ny ankamaroan'ny mpivady dia saika samihafa avokoa. Ary mazava ho azy moa ny fomba amam-panao satria tokantrano samihafa ny tezaina azy ireo dia tsy maintsy misy fahasamihafana. Na ny zanaka ao tokantrano aza moa samihafa ny toetrany. Maika moa fa hoe olona tena samihafa mihitsy ny tokantrano. Ka na dia eo aza izay fahasamihafana izay dia tsy tokony asiana olana fa tokony hifameno mandrakariva. Ary indraindray zany misy olona mieritreritra hoe tsika tena tsy mitovy mihitsy, tsy natao hivady mihitsy tsika, fa
zay tsy fitoviana zay mihitsy anefa nanambaran'Andriamanitra atsika mba hifameno akoatran'le hoe eo zany ny hoe ny lehilahy tsy mitovy amin'ny vehivavy iny zany efa hatrany am-piandohana fa misy ihany koa le nitovozona manokana mety tamin'ny fahaizana mety tamin'ny fahaiza-manao mety teo amin'ny fiarahamonina sy teo amin'ny fihetseham-po zay nanabeazana azy ireny rehetrarehetra reny a de tokony hisy fifamenona ary ahatonga ny tokantrano ho tsara hifandraisana ny fanambadiana ho zava-dehibe na de zany aza nefa na de eo aza zay fahasamihafana ny resahana teo zay de misy anankiray zay tsy tokony ho samihafa eo amin'ny mpivady raha azo atao ity anankiray ity de tokony hitovizana de tsy inona zany fa ny finoana ny taona mety ho samihafa mety ho zoky le lehilahy ny vavy mety ho zandry ny fiaviana mety ho samihafa ny fiteny mety ho samihafa ny volonkoditra mety ho samihafa sisisa ny fanabeazana nraisina ny fianakaviana ny aviana ny saranga mety tsy hitovy fa kosa ny finoana mba hatsara ny tokantrano dia tokony hitovy ary Andriamanitra dia mampirisika mba hitovy izany finoana izany rehefa manorina tokantrano hitantsika zany eo amin'ny Koritianina faharoa toko fahaenina ny andininy fahaefatra ambin'ny folo Koritianina faharoa toko fahaenina ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo fakina amin'ny anaran'i Jesosy aza mety asiana zioga tsy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no iombonany mazava sy ny maizina sotranao zany hoe eto ny soratra masina dia manambara manao hoe tsy tokony ho samihafa ny finoana zay izy raha atao mivantana sy mahitsy hoe tokony hitovy zany a ny finoana ny zavatra rehetra zany a mety ho samihafa fa ny finoana kosa dia tokony hitovy ny antony de izao raha ny olona anankiray a manompo an'Andriamanitra ny anankiray manompo any Satana de misy ady ao atokantrano ary teraka olana goavana na oela na oaingana izany fanompoana Andriamanitra roa tsy mitovy zany de zay ny tena mahazava-dehibe hoe tokony hitovy ary io zany a de ilaina ihany koa mifameno koa ny mpivady ao anatin'io raha mitovy ilay finoana fa raha samihafa izy de vao may mampisaraka indray zay antony zay ka tokony arahantsika ny voalohany zany de zao tokony hanaja sy hanaiky ny fahasamihafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy isika tokony hanaja sy hanaiky ny fahasamihafana eo amin'izay ny aviny ny mpivady samihafa ny aviny samihafa amin'ny aviako ka nefa izay de nataon'Andriamanitra hifameno zay mifameno zay no hahatonga ny tokantranontsika ho sambatra aza mieritreritra zany hoe tsika dia samihafa mihitsika tsy mitovy mihitsika andeha hisaraka tsy ry havana fa tokony ho tsapantsika zany hoe matoatsika samihafa de nataon'Andriamanitra hifameno misy lesona zay tokony ho raisitsika satria mety ho sarotra amintsika ny andray hoe olona efa nitezahina nandritra ny ampolo taona maro tamin'ny ray aman-dreny de tsy mitovy amin'ny anao ary ndraindray a dia mety manahirana ny sainao ny anaiky an'izany zavatra zany fa Andriamanitra no angatahantsika mba hanova an'izany fomba fiaina zany raha ny tokony ho izy zany dia tsy terenao lay olona iova hoe na hoe dresse na terena hanaraka ny fomba mampanaonao zay le fahasamihafana fa kosa ianao zany ny tokony miova ary ianao no maneho ny tsara indrindra de miova ho azy io olona io zany hoe mangataha amin'Andriamanitra mba hampiova azy fa io tsy hovaovanao zany ianao foana nyreraka eo fa ianao no mila manome zay tsara indrindra avy aminao raha menao fitiavana izy dia fitiavana koa ny valiny zay ka misy toromarika eo amin'ny soratra masina andeha sytomantsika lesona hamaranana an'izay dinidinika izay hoe mpivady mifameno zay dia ilayntsika ny miova kanefa
tsy ny hafa nyterentsika niova fa ny tenako no mila miova, ny tenanao no mila miova de miova ho azy ny hafa. Hitantsika eo amin'ny Genesis misy tantaran'i Jakoba. Genesis toko 2:telopolo ka ny andinin'ny 4:20 sy ny 4:10. Genesis toko 2:telopolo ka ny andinin'ny 4:20 sy ny andinin'ny 4:10. Mangataka ny madame pasteur mba hamaky izay voasoratra ao anatin'izany, ny andinin'ny 4:20 sy ny andinin'ny 4:10. Fakitsika ny andiny 4:20. Ary nahakazy ireo izy de nampita azy tamin'ireny rano ary nampita ny fananany koa izy. Hojerentsika indray ny andinin'ny 4:10. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitahy azy teo izy. Ny olana tamin'i Jakoba dia ilay izy nangalatra ny fizokian'ny rahalahiny. Ary taona maro taty aoriana de rehefa hiaona tamin'ny rahalahiny izy de nisy olana. Ary nahatsapy izy fa diso. Ka nanoloana ny toe-javatra zay tsy hay intsony ny manova azy. Ny anina taony de napita n'ireo vady aman-janany ary nangataka tamin'Andriamanitra mba hanova ny toe-javatra. De eo amin'ny andinin'ny 4:10 dia nivavaka i Jakoba ary nanova azy Andriamanitra. Nisy fiovana rehefa tena nangataka Jakoba hiovany toe-javatra rehetra de nisy zava-mahagaga tokoa ny tranga. Andeha jerentsika eo amin'ny andinin'ny 7:20 sy ny 7:20. Andinin'ny 7:20 sy ny 7:20. Genesis toko 2:telopolo andinin'ny 7:20 sy 7:20. Ary hoy izy, avelao ao mandeha fa efa mazava ratsy ny andro, fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa ny anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Rehefa nitolona teo i Jakoba nivavaka, zay moa le hoe nitolona nivavaka, dia nahita fiovana izy. Ary rehefa nihaona tamin'ny Esau izy taty aoriana dia nilamina ny toe-javatra rehetra. Zany hoe na ny anaran'i Jakoba aza nanomboka tamin'ny fotoana io de novaina ho Israely, izany anarana zany. Zany hoe nisy fiovana no lay vavaka nataony diso izy ary tsy azo ny ataony nanova ny toe-javatra, kanefa ny fivavahany tamin'Andriamanitra de nampiova ny toe-javatra. Tahaka izany koa mitokantranontsika, mety manana fahalemena na manana fahazarana zay tsy tsara na ny lahy na ny vavy avy any amin'ny aviny avy any ao amin'ny tokantrano anankiray, de tsy afaka hanovan'izany isika, fa azo atao kosa ny manao tahaka ny nataon'i Jakoba, mitalao am-bavaka mba hanovana ity toetra ratsy sika ity, na ny toetra ratsy ny vadisika, mba hahatonga azy hiova. Fa tsy sika ny miezaka manery avy ety ivelany, fa aoka Andriamanitra no angatahantsika mbavaka mba hampiova izany. Amin'izay dia ilay fifamenona eo am-mpivady de ho tena zava-dehibe. Raha hijeritsika zany amaranantsika azy ity dindinika ity dia ho jerentsika ao amin'ny Ezekela toko 4:30 ny andinin'ny 4:20, mampanantena Andriamanitra fa na misy aza ny zavatra tany aloha zay tsy voaovantsika de azon'Andriamanitra ataony manova izany. Ary fahagagana eo amin'ny fiainantsika zany, eo amin'ny fiainan-tokantrano, eo amin'ny fiainan mpivady, zava-dehibe satria mahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy hifameno ao tokantrano. Mangataka ny madame pasteur amaky Ezekela toko 4:30 ny andinin'ny 4:20. Fakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo, ary ny fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Mba azahoantsika manaiky ny fahasamihafana, azahoantsika mifandray ary manatsara izay mety fahasamihafana zay, mifameno, dia anjarako, anjaranao, anjarantsika tsirairay avy, anjaran'ny lehilahy, anjaran'ny vehivavy, ny mivavaka amin'Andriamanitra mangataka mba hanova ny fiainany, hanova ny fo, efa nampanantenany zany Andriamanitra,
fa omeny fo vaovao isika tsy fo vato fa fonofo mba azahoana mifandray ary azahoana mifameno amin'izay mety ho banga ka eto zany a dia aoka hanantona an'Andriamanitra mba hahatsara n'izay fifandraisana eo ampivady izay mba hanaiky ny fahasamihafana ary indrindraindrindra mba ho raisina ho tompontsoa izay fahasamihafana izay hifameno na ny hery na ny fihetseham-po na ny teny na ny fifandraisana ary indrindraindrindra izay fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra. Ny tompony hitahy ny mpivady rehetra ka izay fahasamihafana izay dia mba hifameno ary hahatonga ny tokantrano ho sambatra, hahatonga fifaliana eo ampivady. Amen. Amen. Hiaraka hivavaka isika mba ho an'ny tokantranontsika tsirairay avy. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria notahianao tamin'ity anio ty, nahafahanay nijery andalatsoratra masina vitsy izay maneho fa misy fahasamihafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary misy fahasamihafana koa eo amin'izay samy olombelona noho ny nitezananay sy ny fiavianay tsirairay avy. Natambatra ho ankonana iray anefa ho tokantrano iray ho mpivady izany fahasamihafana izany. Raha eo tahio mba hifameno ary hameno izay mety ho banga rehetra ao an-tokantrano. Ianao koa no angatahanay hameno izay mety ho banga na ara-materialy na ara-pihetseham-po, indrindra fa ny ara-pitiavana izay ianao no manome izany, dia aoka ho fenonao ny banga rehetra eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady, ka mba hanana fifandraisana feno sy ampy, feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahasambarana ny mpivady tsirairay avy. Aoka ianao no hitahiry ny fanekena hatramin'ny farany ary indrindraindrindra hanala izay zavatra rehetra ataon'ny fahavalo hanakorontanana ny fifandraisan'ny mpivady. Tahio ireo zanaka izay fanomezana avy aminao, engany izy ireny mbola hanamafy ihany koa ary hameno ny fifandraisan'ny mpivady ary indrindra mba ho ankohonana tsy misara mianakavy ka hiaraka hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra. Mitahia anay, mitahia ny mpanao izao programa izao, mitahia ny fianakaviana rehetra, ny ankohonana rehetra ary ho anao rery ihany ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana mivavaka. Amen. Amen. Dia izay zany no ametrahana indray ny mandra-piona ho amin'ny manaraka. Mirary soa indrindra tompoko, veloma. Mirary soa antsika rehetra.